raha rahampirenena tsy maintsy afara amin'ny fifampidinina ihany io hoy Constant Ravelson. Fifidianana candidat 2013 no namaly ny antsony Seny. Fisamborana ny Irina Randriamasinoro tsy ara-dalàna. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka anao hatrany tenako manaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny MBS tonga soa anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny titakarivan'ny zoma faheny ny volana oktobra ny taona 2024 ity. Manolotra ny araba ary tomboky lasy tomboky vavy manasanao ihany koa anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Anisan'ny mbola mitana ny saitsika olo-pirenena malagasy ny makasika indrindra ny raharaham-pirenena ny makasika izay indrindra no ndeha isantarantsika ny fampalalam-baovao amin'izao fotoana izao. Dia fahombiazana tanteraka aloha izany nihetsiky ny vondry ny kandidata amin'ity androany ity. Teo Rasalama no nanomboka ny aingany Diabe niaraka tamin'ny vahoaka mpiarady aminy niditra ny Besarety ary namakivaky any Andravoangy izay ny afara teny Ankorondrano. Miantso ny malagasy ho tonga maro amin'ny hetsika rahampitso izy ireo ary mitaky ihany koa ny amoahana ny sekretera jenerali ny Antokotiko Madagasikara Irina Randriamasinoro ity farany izay no samborina ny alatsinainy lasa teo. Mitatitra amintsika ny andindininy izay Asinandriamalala Manora Andriamalala. Miamaro ireo vahoaka resy lahatra amin'ny foto-kevitra ijoroa ny vondrin'ny candidat sy ireo parlementaire miarady amin'izy ireo. Ho an'ny androany nanomboka teo Rasalama ny Diabe namakivaky any Besarety sy Andravoangy ary nofaranana teo Ankorondrano. Afaka nanohy ny asa fitadiavany sy ataka ny andavanandro ny mponina tsy nisy ny magazay vaky ampilaminana tanteraka ny hetsika tsy tahaka ny nataony mpanonga-panjakana sy ny mpandromba tamin'ny 2024. Antony zao hetsika izao hoy ny Filomarika Ravalamanana dia tsy misy afa-tsy ny fitiavana ny malagasy ary ampanjakany marina sy ny tany tandalana. Matoy izahay manao anty ty laza hoe zahay ngeka mitaky zavatra mpahamarinana e, zay ngeka te hamonjy malagasy e, ary zay ngeka te hijery ny hoavany ty firenena malalana ity e. Ka raha ohatra tsy avelanareo zay dia nivato zany ny teniteny eo. Noho izany tongavy nareo maro rapitso fanekakamatsy vakina bo. Anisan'ny nampiavaka ny androandroany tamin'ity Diabe ity nahitana ireo sora-bavety mitaky ny amoahana sekretera jeneraly ny Antokotimo Irina Randriamasinoro izay mbola tazoma ankerisetra eny anivon'ny tobon'ny Zandary nanomboka tamin'ny alatsinainy lasa teo ka hatramin'ny androany. Anisan'ny takiny sy teny Randrianasony aikany koa izany. Avona Rina! Aia siteny zany tsy teo fatavatika tonga siteny manampy ny candidat rehetra raika be folo plasy tomboky vavy. Tsy hetsika Antananarivo irery izao hetsika fanavotam-pirenena izao afa hetsika manerana Madagasikara ho kosa ny candidat Parena Auguste. Tsy asika rehetrarehetra Madagasikara izy ty ny rapiso koa zany sy mesy esika koa nana amin'ny faritany rehetrarehetra. Tsy adinona ianareo ana mifaritra amin'ny sava amin'ny resaka lavany zay sy lafo sy adinonay ny olona ny fiakarana vidy zavatra sy élection fotsiny ty fa efiana sika malagasy rehetrarehetra no atao amin'ity zavatra ty ka tongava maro fantatray nisy sy mahavoaloha le droit amin'ny écolage le ray aman-dreny amin'ny droit d'inscription fantatray daholo regny problème rehetrarehetra regny izay gnanaovana ity sotra tomboky lahy makasiky tomboky vavy. Tsy nisy ny fanapohana ny boma mandaditra maso, tsy nisy ny fisamborana. Afaka nanao Diabe ampilaminana ireo candidat sy ireto vahoaka marobe ireto. Nisaotra manokana ireo mpitandro filaminana araka izany Itaina Razafinjoel. Tsika misaotra ireto mpitandro filaminana zay namatsika izy androany metsika tehaka mafy be izy misorany anareo afa vahoaka filaminana izahay. Hetsika goavana nanao tao rapitso
miantso ny vahoaka mba hiakanjo fotsy ihany koa ireo kandida anehoana fa fiatsika madio no atao anehoana ny tsy fahazakana intsony ny zava-misy ny antony anaovana ity akanjo fotsy na marika fotsy raha mipitso ity. Araka izany dia maro ny olona efa nambaly ny antso dia ny fanaovana akanjo fotsy tamin'ity androany ity. Andro faharoa ny andro androany amin'izay etsika akanjo fotsy izay ary mbola hitohatra amin'ny rahampitso. Anaporofona amin'ny fomba hafa izany fanaovana akanjo fotsy izany. Na marika fotsy ihany koa fa tsy zaka intsony izao fantrana lalina izao indrindra fa ny fanandevozana kasain'ny frantsay atao eto indray. Asin'Andrea Malala, Manorandre Malalatrany. Fanehoan'ny olo-pirenena ny tsy fahazakana ny fahantrana sy fanehoana fahatsekena nitondran'ny frantsay indray any Madagasikara ny antony anaovan'ny olo-pirenena akanjo fotsy na marika fotsy teny amin'ny androany. Maro loatra ireo fampahoriana nampitondray ny fanjakana malagasy ho izy ireo. Nena ny tena tsy zakako manokana dia ny fidiran'ny fanjakana any amin'ny fiangonana any ka tena lasa fitaovana ny fiangonana dia ny anankiray tsy zakako ihany koa any zanako nanala baka teo dia ny fomba ny gerena n'ilay baka zany tena enjana tena fijaliana tanteraka zany hoe tsy mbola nisy tao anaty 80 taona zany hoe manala baka teto mihitsy moa zanako ny nanala baka dia naketo manokana mihitsy sady atsiarovako an'ilay fotoana mangidiny ainana tamin'izay dia ny tena tsy zakako zany dia ny tany amin'ny fampianarana sy ny any amin'ny fiangonana. Ny avatra ho an'ny vahoaka malagasy dia zao indrindra fa ny tanora zao raha ho ana ray aman-dreny zao tsy tokony hisy andehanako ety intsony satria efa masoandro fa noho ny fitsinjovana ny taranaka ny voalohany tsy mety aminay ny mandainga tsy mety aminay koa izay dia taranaka pitolona maty tamin'ny 47 ny iray benay no zany rehefa maimbo lainga fitaka vazaha tsy ekeny zay ny atoko afaka eto hitolona ho an'ny taranaka na le karaha-pifidianana izay mizaraina raha dia betsaka tokoa ny tsitomombana indrindra ny antony atongavana ety dia ny tsy fanekena intsony ny fiverenan'ny frantsay hitondra ny malagasy ray ny andro rajoelona fa tsy ekena ny hitondrany ny firenena satria efa manana n'le 20 centimetatra izy ny nangataka an'iny fa tsy niterena izy tsy nivozona nanaka an'iny dia efa naman'ny frantsay izy fa tsy malagasy intsony dia raha manaiky an'io voalohany indrindra aloha amin'ny fifidianana afaka 5 taona afaka 10 taona ve dia izy karana izy sinoa ilatsaka hofidiana eto amin'ny firenentsika tsy manana biby akory ny raha nireny razambe atsika ireny ny fitoloman'ny reno antsika mahatonga antsika toy izao noho izany anjarantsika indray zao mitolona tsy amerina ny fanjakana frantsay eo amin'ny fitondrana ny firenena malagasy. Mbola hitoram-pitsony atsika fotsy androany dia nanao akanjo fotsy avokoa ireo vondrony kandida nampiseho firaisan-kina amin'izao tolona iaraha manana izao. Araka izany dia tsy azo ekena ny fiarotsahan'ny vahiny amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho kosa ny nambarany fikambanana miaro ny rariny sy ny marina na ny miramavy any Toamasina. Takina ny sy ny fifidianana madio sy ekeny rehetra fa indrindra ny fampitoviana ny zo ny kandida amin'ny lafiny rehetra. Miray feo ary dia manohana ny esiky ny kolektif des candidats ihany koa ity fikambanana avy any Toamasina ity raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany. Andro miaratiana sy tahiriny aina no mitatitra amintsika ny fanadiadiana. Mitombotra ny mpanohana ny etsiky ny vondrony kandida milatsaka hovidiana filoham-pirenena manao tohivakana ny fanambarana manameloka sy manabaribary ny tsy fetezana ary ny letrezana amin'ny fikarakarana fifidianana tsy azo antoka ny sina fifidianana madio sy ekendrehetra raha izao zava-misy izao ka ilana fanamboarana sy fanitsiana dian'izao tsy azo ekena ihany koa ny firotsahana vahiny amin'ny fifidianana ataon'ny malagasy ho ny fikambanana amin'ny marima miaro ny rariny sy ny marina izy ireo izay manatevin-darana ary miray feo amin'ny collectif des candidats fa tsy manaiky ny filatsanako fidian'ny olona manana nationalité frantsay na hoe manana zom-pirenena frantsay hilatsaka filoham-pirenena eto Madagasikara na iza izy na iza. Faharoa, mitaky tsy misy fepetra izahay ny sian'ny fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra sy tsy misy osika. Fahatelo, mitaky izahay ny ampitoviana ny zony kandida rehetra mpifaninana amin'ny fahafahana maneho hevitra sy mamory olona tsy misy teritery. Faefatra, matsapa ny fanavakavahana
sy fironana ataony rafitra mikarakara ny fifidianana toy ny CENI, ACC, ny gouvernement collégial izahay ka mitaky ny andravana izany tsy misy fepetra ary anangana rafitra vaovao tsy mitanila isahana ny fikarakarana ny fifidianana. Manoana tsy misy fepetra ny tolona ho fitakinana rariny sy ny hitsiny ataon'ny collectif de candidats izahay ary vonina ny fanometanana amin'izany. Farany aza vela ho verimaina ny ran'ireo mahery fotsika izay nanao sorona ny ainy ny taky ny faleovantena teo ambany vahoan'ny frantsay. Ankoatra ireo miantsony amin'ny hanoizana ny fifampiresahana amin'ireo heryvelona rehetra ny marima ho tombotsoa ambony firenena ary miantso ny mpitandro filaminana no ny asany dia ny fitandrona ny filaminana sy ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Anisany mbola mitana ny sain'ny olom-pirenena malagasy ihany koa hatramin'ny androany ny fitazomana tsy ara-drariny ny Rina Randriamasinoro eny fiadanana mitaky ny amoahana ity sekretera jeneraly ny Tokotiki Madagasikara ity tsy misy atakandro araka izany ny fivondronam-be ny olom-boafidy lany tamin'ny anarany Tokotiki Madagasikara manerana ny nosy. Teboka 4 no nivoatra tao anatin'ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany ary miantso ny fitsarana hanao ny asany amin'ny ara-drariny tsy mitanila. Raha ny vaovao voaray izao arivo izao moa dia noampitomboina 7 indray ny fitazomana ny sekretera jeneraly ny Tokotiki Madagasikara. Tato-baovao ny Ravorazafy Mahenina mbola hava tsara. 2,700 ireo olom-boafidy lany tamin'ny anarany Tokotiki Madagasikara manerana nosy ahitana solombavam-bahoaka ben'ny tanàna sy mpanolontsain'ny tanàna. Ny rehefa izy ireo androany nitaky ny famoahana ny Rina Randriamasinoro sekretera jeneraly ny Tokotiki Madagasikara izay nosamborin'ny zandary ka tazominy fiadanana efa ho 5 andro zao. Efa mihoatra ny 7 ora sy 7 ora voalazany lalàna. Miantso fitsarana tsy hitanila ary ilazany marina fivondrona be ny olom-boafidy manoloana ny fitsarana ity sekretera jeneraly ny antoko ity. Manameloka marindrano ny fisamborana anterisetra ny sekretera jeneraly ny Tokotiki Madagasikara dia Andriamatoa Rina Randriamasinoro. Faharoa, manameloka ihany koa ny fanalavana foana ny fotoana hitazomana azy. Efa tapitra ny 7 ora voalazany lalàna tokony hitazomana azy. Fahatelo, mitaky ihany koa izay olom-boafidy mba hampanjakana ny fahamarinana sy ny fahalalana maneho hevitra. Faefatra sady farany, izay olom-boafidy ikambana be ny tanàna sy mpanolontsaina lany tamin'ny Tokotiki Madagasikara izay miisa 2,700 manerana Madagasikara dia mangataka mba hisiny ny fitsarana marina tsy mitanila makasika izao toe-drarahany sekretera jeneraly ny Tokotiki Madagasikara izao. Ela velona nefa firaisakina sy ny fahamarinana. Raha vaovao iray dia manoloana ny fisamborana sy fitanana tsy ara-drarina sy tsy ara-dalàna ny sekretera jeneraly ny Tokotiki Madagasikara izao dia nanao sezina ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny Folo Nasionaly ny Tokotiki Madagasikara. Ito moa izany nitoy ity raharaha ity. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia endrika antsojay satria tsy nanaraka ny lalàna ary tsy voafaritra mazavatra eto ny tena antony hitazonana ny sekretera jeneraly ny Tokotiki Rina Randriamasinoro ho kosa ny mpikambanao anivon'ny birao politika ny Tokotiki. Mitaky ihany koa izy ireo ny amitsorana tsy misy fepetra any Rina Randriamasinoro miaraka amin'ny mpikatroka tima eny vodiny Njavandremaefa sy Andry Rakotomalala. Nanamafy ny fanameloana ny fisamborana tamin'ny fomba tsy ara-drariny tsy misy fototra ary tsy misy antony fa indrindra ny fitazomana tsy ara-dalàna any sekretera jeneraly ny Tokotiki Madagasikara Rina Randriamasinoro ny birao politika ny Tokotiki sy ireo ratsa mangaika ny antoko ny fotony androany. Nitaky ny amitsorana azy tsy misy atakandro ihany koa izy ireo. Birao politika nasionaly izay ivondronan'ireo ratsa mangaika rehetra manerana Madagasikara izay miombona ao anatin'izany fanambarana izany ihany koa tamin'ny alalan'ireo fanambarana efa natao isanambaratongany ary atambatra eto androany. Ary manao antsoavo ny amin'ny amoahana tsy misy fepetra androany ny sekretera jeneraly ny antoko Andriamatoa Rina Randriamasinoro. Aminay dia fanaovana antsojay, endrika antsojay satria
tsy manaraka lalàna ary tsy misy antony voafaritra hatramin'izao izany fisamborana sy fitazonana mihoatra ny tokony ho izy an'Andriamatoa sekretera jeneraly izany ka averina ny antso ny amin'ny tsy maintsy amoahana azy amin'ny androany. Misaotra tompoko. Raitsaivina dia nialatsinainy lasa teo no nataon'ny zandary samby dokotra tetsy Ambojatovo any sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara Rina Randriamasinoro. Olona nipetraka tsy nanao na inona fa avy dia natao anterisetra ny samborany zandary azy. Nentina avy hatrany teny fiadanana ny tenany ary nampitomboana hatrany ny fotoana hitazomana ny zandary azy eny. Sady tsy ara-drary no tsy ara-dalàna ity fisamborana sy fitazomana ny Rina Randriamasinoro ity ka takin'ireo mpiray antoko aminy amoahana azy tsy misy fepetra. Tsy ny fikambanana sy ny mpanao politika ihany ary tsy ny avy eo anivony antokotiko Madagasikara ihany no milaza fa dia tsy ara-dalàna ny fisamborana ny sekretera jeneraly antokotiko Madagasikara. Anisany nanao fanambarana ihany koa an'ity androany ity ny vondrony mpisolovava izay mitaky tsy misy fepetra ny amoahana azy. Fantatra fa vesatra telo no anisany iampanganany Rina Randriamasinoro izay tsy misy mitombona ohatra ny fanazavany ireto mpisolovava ireto. Mialy Rarinombana, Niaro Tanjona. Efatrandro izao no notazonina eny amin'ny sapapikaroana heloka bevavan'ny zandarmaria eny fiadanana ny sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara Rina Randriamasinoro. Alavena 4 ora indray mantsy ny fitazomana azy raha tokony ho vita omaly izany. Nanambara ny vondron'ireo mpisolovava mpiaro ity farany fa tsy ara-dalàna ny fomba nisamborana n'ity sekretera jeneraly ity izay tsy ahivina fa nobedain'ireo zandary raha izy nipetraka tsy nanao na inona iny. Raha ny zava-misy nojerena everina fa nandrasana kendri-toana mihitsy ity mpikambana eo anivon'ny birao politika Timma ity. Raha tsika mahafantatra zany fa ny fomba fisamborana olona zany dia tsy azo atao zany tonga dia manao arrestation zany ny mpitandro filaminana raha tsy amina flagrant délit zany hoe heloka ambodiomby. Moa zany ny tena anjela tsy afaka misambotra zany ny mpitandro filaminana raha tsy tao ao anatin'le hoe attroupement zany ao anatin'le eo zany raha iverina hoe heloka. Zay zany hoe ambodiomby. Hitatsika sary fa mipetraka izy tany anatin'ny tanany tsy nisy afa-tsy telefonina iray dia nisy olona roa teo aminy teo niaraka tamin'ny teo samy mipetraka dia le olona roa tsy nikitihana fa izy ihany no nalaina. Raha ohatra ka misy antony hafa dia tokony misy plainte zany ivelan'ny flagrant délit zany na hoe fitoriana zany mipetraka mialoha dia ny fomba fanao azy dia ampanatsona nandefasana convocation ny olona anankiray. Zay zany procédure fa tsy tonga dia hoe samborana zany fa tsy maintsy mahazo mandat d'arrêt avy amin'ny procureur de la république zany vao afaka manao fisamborana raha amin'izay resaka plainte zay. Izany zany dia verinay fa tsy ara-dalàna loatra ilay fomba nisamborana mpitandro filaminana n'Andriamatoa SGNI Timma teo. Zavatra telo no iampanganany Rina Randriamasinoro ka lohalaharana ao anatin'izany ny resaka fitangorongoronana na ny attroupement izay mbola no amafisiny ireo mpisolovava azy hatrany fa tsy ara-dalàna. Fa ny loham-piaram-pangana zany dia izay hoe fitangoronana zay attroupement armé sans autorisation. Dia ny faharoa dia hoe manifestation sur la voie publique sans autorisation. Ary ny fahatelo dia outrage et violence envers les forces de l'ordre. Dia isika rehetra ka miara mahita hoe nisy an'izay ve zany le zavatra teo fa nino zay fa ny fanadihadiana dia anazava tsara n'izany zavatra zany. Amin'ny lalàna moa zany dia tsy misy pas d'auteur, pas de complice. Dia izay koa zany fijerena anazy hoe maninona izy nitazominao anefany le resaka lazaina fa heloka izy tsy auteur an'le izy mihitsy zany araka ny fomba fijerena anazy. Mangataka ny amoahana ity sekretera jeneraly ny antoko Timma ity ireo mpisolovava azy satria efa tapitra ny fepitoana tokony hitazomana ity farany. Raha ny fipetraky ny lalàna zany ny paikady heloka zany dia 27 ora ny ahafahana mitazona anazy. Raha ohatra ka ny mpitandro filaminana izay manao famitorana zany no mandray fanapa-kevitra dia le 27 ora iny. Ny ao aorianan'izay nefany dia ny fampanaovana afaka mampitombo an'io zany. Fa ny totalin'ny azo ny fampanaovana mpitombona dia 27 ora zany. Dia efa nisy 4 ora intelo zany no fampitombona zany hoe prorogation an'ilay garde à vue zany dia efa tapitra zany le 72 heures. Efa tsy ao anatin'izay 27 ora zay intsony ka tokony ivoaka zany izy gataka zany zay atao amin'ny fiarovana mba ho ajaina zany ilay voalazan'ny paikady heloka zay mahakasika ny fomba fitazomana sy fanalavana ny fitazomana olona ao anatina famotorana.
raha ny voalaza mbola ao anatin'ny famotim-potoana ny mikasika ny raharaha ny enjehana ny Irina Randriamasinoro eo anivon'ny fitsarana n'izao fotoana izao. Aorian'izay no voalaza fa hiakaran'ny raharaha eo amin'ny fampanoavana ka andrasana hatrany izay mety ho toy ny raharaha. Ny vaovao mahakasika ny sekretera jeneraly ny Tokotiko Madagasikara Irina Randriamasinoro izay hatrany efa nanao fanambarana mitaky tsy misy fepetra ny amoahana azy ny fivondronam-beny ben'ny tanàna lany amin'ny anarany Tokotiko Madagasikara tao amin'ny distrika n'Antsimondrano omaly dia nanao fanambarana ihany koa tamin'ity androany ity ny fivondronam-beny ben'ny tanàna lany amin'ny Tokotiko Madagasikara tao amin'ny distrika n'Avaradrano mitovy ny fitakiana dia ny amoahana tsy misy fepetra any Irina Randriamasinoro. Ando miaradina Tahiry Aina. Manjaka ny barofo fanamparam-pahefana tsindry azo lena sy raha matahory eto amin'ny firenena ankehitriny. Tsy misy intsony ny fahalalahana maneho hevitra vao hitsakitsaka ny zo iteny. Manaporofo izany zava-nitranga tao tanatin'ny 5 andro lasa teto amin'ny firenena sy ny fomba mamoetra ny samborana ny Irina Randriamasinoro. Sekretera jeneraly ny Tokotiko Madagasikara ho ny fikambanana ireo ben'ny tanàna voafidy tamin'ny anarany Tokotiko Madagasikara Antananarivo Avaradrano. Melohina tanteraka ny fihetsiky ny mpitandro filaminana nahazo baiko anao ireny fihetsika ireny. Mitaky tsy misy fepetra, tsy misy atakandro izy ireo ny amoahana ity mpitarika antoko ity. Izay dia mahita miaraka amin'ireo vahoaka rehetra izay nahita izany tato eo fa nisy ny fisamborana tsy ara-drano ny sekretera jeneraly ny Antokotimo dia Andriamatoa Irina Randriamasinoro satria tsy nisy fandikanana nataony, tsy nisy herisetra nataony, tsisy fihetsika mifanohitra amin'izay voalazany lany nataony kanefa dia nosamborona ankeriny ary nanaparana fahefana izy. Faro manoloana toetra raza misy eto amin'ny firenena izay dia mahita fa misy ny faneriterena ka tsy misy ny fahalalahana amin'ny fanehoan-kevitra. Fahatelo izay angatahanay iangavianay dia mba hamelana sy hanafahana madiodio avy hatrany Andriamatoa Irina Randriamasinoro izay sekretera jeneraly Antokotimo hamelana azy hivoaka ao anatin'ny fonja izay hitazomana amin'izao fotoana izao ary ihany koa tsy ampidirana azy koa ireo rahampitsarana satria tsy misy zavatra tokony vesatra hitazomana azy. Antony izay dia mahita fa ny tantara politika eto Madagasikara dia misy ny atao hoe kolotsaina apetraka ny mpisehatra ara-politika ka aoka mba tsy ametraka kolotsaina ratsy ho an'ny taranaka ho avy isika amin'ny antsoina hoe fanaparam-pahefana. Tany-tandalàna, tany demokratika i Madagasikara malalaka amin'ny fifanehonkeviny olom-pirenena rehetra ka tsy tokony hisy teriterina raha matahora miatra aminy. Mifanohitra amin'izay nefa ny zava-misy eto amin'ny firenena ka tsy azo ekena. Lasa natao fitaovana anaovana raha matahora ao an'ireo masamijoro sy miteny ny mpitandro filaminana. Mila firaisan-kina sy fijoroan'ny rehetra nefa ny zava-misy fa tsy atao sakana amin'ny fampanajana ny rariny sy ny hitsiny. Manoloana ity raharaha ity hatrany dia manana ny heviny ihany koa ny olom-pirenena tsy anaiky izao herim-pamoretana sy endrika fanjanahana ankolaka izao intsony izahay avo Irina Randriamasinoro ho ny olom-pirenena androany raha nanio ny heviny mahakasika indrindra ny fisamborana tsy ara-dalàna sy ny fitazonana tsy ara-drariny ny sekretera jeneraly ny Tokotimo Nzavandremaefa Andry Rakotomalala. Avoay Aizerina, io no sora-baventina rantirantin'ireo olom-pirenena maro aniara-dita amin'ny hetsika nataon'ny collectif de candidat androany. Atsirariny loatra ny fisamborana ity tompon'andraikitra ambony eo amin'ny Tokotiko Madagasikara ity hoy izy ireo. Ka ny fitazomana ny Andriamatoa Irina Randriamasinoro dia tsy rariny satria ny olona tokony ho samborina indray no misambotra ary ny olona tokony ho gadraina indray no managadra. Fa izy moa reo olona misambotra reo, tsy olona pirenena malagasy reo ary mpitandro filaminana malagasy reo fa mpitandro filaminana mpanjanatany. Ka noho zany ianareo izay saribakony frantsay no misambotra ny tompon-tany dia tsy anaiky an'izany zay tompo fa avoay Andriamasinoro tompon'ity Madagasikara ty izy. Tsy raro mihitsy aloha nitazomana an'ireny sady rena olona trotra. Olona trotra izy niara-niara tamin'ny zanaka izy fa tena olona trotra izy nefa sambotra ambondra laotra reny sambotra alika reny to.
tokony tsy andefitra manoloana izao eri-pamoretana sy antsojay atao amin'ny malagasy izao intsony ny tsirairay fa hijoro hatramin'ny farany ho ihany ny olom-pirenena. Isika vahoaka no tompony Madagasikara ary anao tompony toko tsy andefitra eto amin'ity Madagasikara antsika ty manomboka amin'ny tolona nanomboasika ny tolom-bahoaka teny mamasiny zany dia tokony hijoro ny olona ka olombelona ianao ka nofosira ary tompony ty Madagasikara ty dia tokony tsy anaiky lembenana amreto sarbakolon'ny frantsay mpanjana tany reto reo misy nifosotra mamotika nyty Madagasikara ty hatramin'izay. Araka ny efa notanterana tamintsika ombieny ary dia hetsika lehibe no tanterahina rahampitso eto Antananarivo ho fanohizana indrindra ny tolo ny vondro ny kandida koa dia miantso ny vahoaka ho tonga maro ary ny kandida rahampitso efa tonga eto Antananarivo ihany koa moa ny solotena isa-pasitra isan'izany avy any Toamasina izy ireo izay fahaitanteraka ary tsy teherika intsony ny fitondrana frantsay. Yasina Andriamalala sy Manora Andriamalala. Tsy emtra ny vondro ny kandida rahampitso tsy miova amin'ny fanapahan-keviny fa tsy maintsy anao etsika goavana eto Antananarivo. Miantso malagasy rehetra hiara-entana ao amin'izany izy ireo no sady hiakanjo fotsy satria etsika ampilaminana no atao. Baba maro rahampitso tsy miemitra mihitsika fa hoe zay natao mazava ve ary akasitrahana daholo any voaka malagasy eto tsy eto Antananarivo ihany fa maneraka ny Madagasikara dia ohatra zao daholo nataonjareo anao an'izao daholo izy mazava ve. Mila avy eny mihoatra ny androany sy ny omaly ny vahoaka tokony amaly ity antso ny vondro ny kandida rahampitso sabotsy ity. Ampafantarina fianakaviam-be resam-pirenena izay ho avy eto Madagasikara ihany koa ny zava-misy marina eto amintsika. Rahampitso mila eny zao tsika tompavy amin'izay fantany fianakaviam-be resam-pirenena fa tsy mety ny zavatra miseho eto Madagasikara. Arabasoa arabatsara fa ho avy zareo rahampitso andeha hijery antsika tompavy. Efa eto Antananarivo anamafy ny etsiky ny vondro ny kandida ihany koa ny avy any mifatra Atsinanana sy Analanjorofo. Maharary anay ny vidiny lavanilina sy ny vokatry ny tany izay tena nidina ambany dia ambany tamin'ity fitondrana ity. Tsy ekena ihany koa hoy izy ireo ny fiverenana ny frantsay eo amin'ny fitondrana any Madagasikara indray. Ankoatran'le mahavazana azy lavanina 500 hatramin'ny 2,000 tsisy mividy essence 2 aligny dia ataoko zany fa efa mizaka antserany egny jirofo tsisy mividy canelle zany za ny mpianatra aminay mbola tsisy mianatra jusqu'à amizao dikan'izay itologno ty dia fa elany andrasana zay agnalan-jirofo ary zay mahatonga anay tsy mitango sary tsisy ny karamegny fo niantoko firena andeha eto mba anao zay amintagna anazy satria tolo le raha manina ty maika moa fa izy olo fa tsy gasy namatsy koa niaraka anao adi-bôlo nefa adi-bôlo ny gasy tia dia tsy manaiky an'izany atsika fa tsy maintsy atao hatramin'ny farany. Iainga eo amin'ny fandarana angaredona avokoa ny toromarika rehetra momba ny etsiky ny vondro ny kandida sy ny tatitry ny solombavambahoaka rahampitso. Ny ariva teo dia efa laza ny solombavambahoaka maître Antra Razafimantsoa tao anaty pejy Facebookny fa tsy nangataka magro tanjombato izy ireo ary tsy hoen'ny tanjombato ihany koa ireo député raha anao tatitra. Raha ny vavavoaray farany amin'izao alizao aloha izany dia efa miantra ny nenalakely sy ny manodidina eny ny mpitandro ny filaminana mahakasika indrindra ty etsika ho tontosaina rahampitso ity. Ho toizantsika hatrany ary ny fampahalalam-baovao dia ny mahakasika ny raharaha politika eto Madagasikara izay hatrany. Ny Prime Ministre Tsay Christian mihitsy no tena rangory fototry ny afo tsy mampisy ny filaminana eto amin'ny firenena amin'izao akatoky ny fifidianana izao ho ny mpanaraka ny raharaham-pirenena i Constant Ravelson. Tsy maintsy afara amin'ny fifampidinana ihany anefa ny tolona ataon'ny kandida 20 ary tsy maintsy anaraka ihany koa na ny folo alin-da na ny olom-pirenena. Nzava-Andriamaefa, Andry Rakotomalala. Tsy ilaina ny fanelanelana nataon'ny hery-velona sasany izay aton'ny ataon'ny FFKM eto amin'ny firenena manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao hoy ny Prime Ministre Tsay Christian omaly. Ny seny ihany dia afaka manao izany hoy ny nambarany ary tsy hanatrika sy hanampitosika izany mihitsy ny fitondram-panjakana. Mazava arak'izany fa ny Prime Ministre Tsay Christian sy ny gouvernemanta tarihany mihitsy no tena fototry ny olana mahatonga izao savorovoro misy eto amin'ny firenena izao hoy ny mpamakafaka raharaham-pirenena Constant Ravelson. Tsay Christian zany no tena mienjandrery ao
fa na le candidat Rajoelina raha tsarofa efa nandefa solotena izy Augustin Andriamananony le ndray mandeha ary raha ny aminay efa nisy ihany feonany tamin'ny FFKM tsay Christian zany no manenjana manao raha manenjana rereo ny antony atsotra tsay Christian tsy anaty constitution ma président io azy efa hatramin'ny volana décembre tsay Christian efa tsy prime ministre tsony raha ny lalàna sy ny constitution efa nroahany député izy faharoan'izay tsay Christian dia kitendritendry fahatany efa miaraha malala hoe nisy pression ve tamin'ny présidentielle sy tsay Christian sy zay ao an-damosiny zany misy milaza hoe raha vatomanga tsay Christian sy ao an-damosiny zany no mitady hanenjana eto na tiana na sy tiana nefa dia tsy maintsy ho tonga amin'ny fifampitinian-drehetra ny fizotra n'ity raharam-pirenena ity ho ihany Constant Navelson tsy azo lavina ary mibaribary mantsy ny fitanlan'ireo rafitra sy androm-panjakana mikarakara ny fifidianana tsy maintsy hisy fifampitinianany amin'ny tondrana ny fifidianana io zany tsy resaka kilamindamina fotsiny ohatra tamin'ny 2018 tsony fa ny CENI aloha dia fa remise en question hatrany voalohany inge zavatra olona tenrena solotenany androm-panjakana no ao amin'ny CENI tsy zay nefa ny tokony ho izy tsy zay mihitsy ny tokony ho izy amin'ny tanila tanteraka any amin'ny tsay Christian raha vao zay faharoa ny HCC moloatra ko le fanendrena azy mihitsy fa ny fanapa-kevitra noraisiny koa moa vao mainka mandetika ny HCC reo zany anakoroareo any amin'ilay hoe miditra amin'ny fitatana fitondrana fifidianana reo tsy maintsy misy resaka momba an'ireo ny fanovanan'ireo mba irahan'ny-rehetra matoky na oelana hoaingana dia tsy maintsy ho tonga saina ihany koa ny foloalindasiny olom-pirenena ka ho resy lahatra sy amporisika ny tokony sy rosona amin'izay sy fifampitiniana izay ny foloalinda na oelana hoaingana ary ny vahoaka tsotra na oelana hoaingana dia tokony miaraka mahatsapa hoe miaro sy mamporisika an'izay fifampitinian'izay no anjarany foloalinda zao satria ty olona iveriny faharovany ity tsy Christian zany sy akatoavina ty izy ve akato olona tsy anaty constitution tsy anaty légalité ary tsy anatin'ny rariny tsony mihitsy koa tsy amin'ny rariny tsony akoatra izay dia nazavainy Constant Navelson fa tsy misy fotony izy ary tsy misy ilana ny fananganana ny fitsarana manokana ho an'ny fifidianana na ny cour électoral spécial CES raha tokoka tsy hovaina mihitsy ny CENI ny HCC ary ny gouvernement amin'izao fotoana io ny CES rehefa tsy miaraka amin'ny hoe fanovana ny CENI fanovana ny HCC fanovana ny gouvernement araka le lazaiko teo tsisy fotony tsisy antony mihitsy satria mbola voaty amin'lisy mpifidianana nge dia efa vorika ny vaovao mahakasika ny raharam-pirenena izay hatrany ihany koa dia tsy ampiambambana no nilazany Christine Razanamahasoa filohan'ny antenimieram-pirenena androany nilaza fa tsy milamina ny toedra raha eto Madagasikara nanao tatitra mahakasika izay raha teo ny tenany raha namaly ny fanasany vondrona Europiana tany Bruxelles ny antsony tsirairay ho tompona andraikitra ny tenany nilaza ihany koa izy fa tsy tokony hisy ny fampiasa-kery Ravirazafy Mahenina sy mbola avatsara nisy antony fanginako ny filohan'ny antenimieram-pirenena no izy tsy teto an-toerana andro maromaro miantsony rehetra nefa ny tena ny fanaja fa indrindra tsy tokony ampiasa hery tsy teto toerana fa tany ampitan-dranomasina namaly ny fiantsonana ny fanasany Union Européenne tany Bruxelles ary nanazava ny toedrara nanontany zareo ny toedrara eto amintsika io ane irahany rehetrarehetra mahita fa mafanafana ny raharaha eto firenena taminy tokony fanaja manaja ny zofototra rehetrarehetra manaja ny zon'olombelona ary tsy ampiasa hery na herisetra nilaza ihany koa ity lehibeana androm-panjakana ity efa mandeha ny fanomanana ny fivoriana ara-potoana eny amin'ny antenimieram-pirenena na eo aza ny toedra raha misy manomana tokoa ary atrehina izany satria tena ao anatin'ny fotoana mafana fa anatin'izany fotoana mafana zany koa no mety ahitana koa ny fitoniana sy ny mangatsitsika
Ny vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena izay ihany koa no voaboasan'ny fandaharana angaredona tamin'ity androany ity. Anisan'izany ny mahakasika ny fifidianana. Sarotra ny ametraka fahatokisana amin'ny fifidianana ho atao eto hoy ny antoko otrikafo. Efa sady tsy manana fahaleovantena isika amin'ny tetibola fa ahina ihany koa ny sy ny alabato. Rindra ny sariny tahirinaina. Ny ametrahana fitsipidalao madio mialohan'ny fifidianana no tanjona voalohany amin'ny fanaovana etsika ampilaminana eny an-dalambe izay ataony vondry ny kandida nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Ny fanovana ny rafitry ny CENI, ny fananganana ny CES, na ny cour électorale spéciale, fitsarana manokana hitsara ny fifidianana ary ny tsy filatsahan'ny Andry Rajoelina izay vazahan-taratasy. Tsy hisy atoky izay hovalin'ny fifidianana eo raha ny rafitra amin'izao no mbola mitoetra. Fisaninna ary zany dia diavitsikitsiky ahoana no atokisan'ny voaka malagasy fifidianana madio sy mangarahara ao anatin'izay akoatrany hoe zany mo tantara dia tsy maintsy resahana ko ny volamena range teto ny vadika bolongam-bia ahoana ary moa zany ny eritreretako fa raha mandatsa bato a raha fotsiny vadika tsy vadika mainty iny rehefa tonga ny any ange le manahirana amin'le raharaha fa tsy tsotsorona fotsiny izy hoe nareo matahotra fifidianana na nareo sahala amin'izao nareo tsy niomana ozy izy ny ambiny zay hoe aza tao an'izay le izy fa mato averiko mbola tsy feno io le basket fondy io mato mbola tsy mitsahatra sahala amin'izao zany ny mpisehatra politika ny société civile amin'ny ankapobeny ny syndicat mba mezaka amin'ny resaka manolo-kevitra ny collectif dia izy hoe misy zavatra tokony ho amboarinao hoe lazainy kandida ny fitondrana fa matahotra fifidianana ny vondry ny kandida antony anaovan'izy ireo ny etsika ampilaminana fifidianana efa voahomana mialoha nefa no hisy eto raha ny ambarany antoko otrikafo ary ny kandida ny fitondrana no tena matahotra fifidianana raha atao madio. Nareo matahotra dia nareo indray no milaza hoe reto matahotra ao anatin'le izy aza tsika zany aza fanabady ohatran'izay zay fotsiny no tiako resahana ao anatin'le izy fa hita be zao hoe nareo tena miorooro ao anatin'le raharaha dia lazaina ny ambony matahotra ny mba teny kely farany sanatria akory sy alina fa ozy hoe milaza tsy matahotra ngery zareo nefa na ny olona efa maty politiquement raha mbola ny foaziny maty politiquement ny resahako velomina indray fa tsy hoe physiquement akory satria misy olona efa tsy hitanao nandritra ny firy-taona foaziny zalanay andeha hanohana azy dia izy nefa milaza fa matanjaka ao anatin'le raharaha milaza fa tsy matahotra ny izasiza dia variana ihany zany mijery an'izy tsy lojika zany zareo raha ny zavatra ataony teneniny vavany sy ny fihetsiny. Iraisana ny hevitra ho any antoko otrikafo sy ny vondry ny kandida tsy mandeha amin'ny laoniny intsony ny fitantarana eto Madagasikara manapatra fahefana mpitondra ary mitoetra ny fanitsakitsahana ny lalàna izay ataon'izy ireo hatramin'ny nandraisan'ny fahefana. Iverenetsika eo hatrany ny vaovao mahakasika izay raharaham-pirenena sy ny pejin'ny fifidianana izay fa fanadihadiana hafa tanteraka aloha no arahintsika manaraka eto. Mihevitra ny tenany eo amin'ny fitondrana mandrakizay ny solombavambahoaka DGV eo amin'ny boribory-tany fahadimy hoy ny nambarany solombavambahoaka Fetra Rahalambizafin'olona androany. Raha ny zava-misy mantsy dia nolokoana volomboasary ny fananany komina Antananarivo amin'ny boribory-tany fahadimy. Ataony fitaovana ihany koa ny sefokotany sasansasany eo anivon'ity boribory-tany ity. Mandeha ihany koa ny fizarana vola andrebirebena ny saim-bahoaka mba hifidy ny olona toanany. Ravorafy Mahenina mbola hava tsara. Manao izay dany kibo ny solombavambahoaka lany tamin'ny anarany tokony mpitondra teo aloha voafito amin'ny boribory-tany fahadimy. Manao izay fomba rehetra mpandanina ny olona toanany ka manao tao foana amin'ny fananam-panjakana. Efa tamin'ny androny ben'ny tanàna Patrik Ramiaramanana nefa no namboariny ity fotodrafitrasa ity kanefa amin'izao dia noterena lokoana loko politika ary mbola notokanany ity solombavambahoaka ity ihany. Fandrebirebena no manodidina izany ny solombavambahoaka Fetra Rahalambizafin'olona voafito tamin'ny anarany ny tokotiko Madagasikara amin'ny boribory-tany fahadimy. Mendrika fanankorontanana ihany koa raha ny fanazavany. Dia ampiasainy ny président Bokotany manao karazana chef de chantier sy conductrice de travaux. Inona nefa le asa ho ataony mandoko ilay atao hoe bloc sanitaire zany misy douche tao misy WC misy toilette eo aniza le trano any commune le trano kely ngamba efa joro eo amin'ny 4/4 eo izy. Amin'izao fotoana izao lokoana volomboasary manontolo dia ny zorony efatra lokoana maitso atao lokon'ilay fikambanana ambara fe mpanao asa soa an'ilay solombavambahoaka ny TGV eny amin'ny boribory-tany fahadimy. Dia nitokana ny zany zavatra nefa zavatra tsy mandeha akory fa ny fananam-bahoaka ve ny fananam-panjakana
de ataon'ireo olonireo toy izao satria ho an'lay tanjon'lay hoe fampandanina ny candidat zay toanana na hoe manao asa ry zareo inona nidiran'ny solombavam-baoaka inona nidiran'ny filoha-pokotany fa maninona atao an'izany lay izy hoe mizara tsara ndray collectivité territoriale décentralisée ndray fanjakana fohy be nefa dia zao natao tsy ampeza nefa nandoko ny fananana iombonana ho loko politika fa niroso tamin'ny fizaram-bola teny manodidina ihany koa ny solombavam-bahoaka TGV fa mizara vola izy eo ampovoan'ny arabe amin'ny valoralina afaka omaly ohatra zany ny fomba fanao lay ambara fa mpitondra fanjakana amin'izao fotoan'izao manakorotana rehefa izy no amory olona mizara vola etsero maka ny fananam-panjakana avilona ataony amin'ny anaran'ny atokony na nylokony hoe fikambanana zay tariambadina inona moa ny zavatra andeha amin'izany ka mieritreretra ary vahoaka malagasy tsy hitondratsika hoaiza ny zavatra toy izao fa samy manana ndraiky ary tokony ajaina zay fisarana ndraikitra sy fisara-pahefana zay fa ny solombavam-bahoaka eto amin'ny boribory-tany fahadimy dia mieritreritra tsy refesy mandidy mitovy amin'ilay filoha-pirenena teo aloha zay efa tsy filoha intsony nefa mbola manome baiko sy manaratsy ary manambanimbany ny aneteny voafanoherana manao hoe mampitandrina anareo tsy azo ekenina ny toy izao ohatra hoe mbola mitondra teny izy ho toy ny reny hoe mbola filoha reny ka dia anjaratsika ny mieritreritra antony iray tsy maintsy hitohizanytolona ny zavatra toy izao hiatrany ny solombavam-bahoaka fetra rahalamizafim-bololona tsy nataotao foana ny tolona ary tsy misy fanakorotanana na kely azy fa ho an'ny firenena satria tsy mendrika ny malagasy ny zava-misy amin'izao ho anareo ho atsika rehetra ho an'ilay firenena manao valahen'izao satria fifidianana mangarara ary tsaraina rafim-pitsarana tsy mitanila zay io antony edina ny novana tolona io fa tsy sanatria fanakorotanana eo ihany ny hoe mahavazahanyilay filoha teo aloha nefa ny ekena ny firotsako fidiana fa tena hoe tolona ho an'ilay malagasy ho an'ilay firenena satria tsy mendrika atsika izao sy zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao dia hoe ataovy tsy mitanina satria masina ny safidy ny olona rehefa lany ny vahoaka ampahamarinana dia mandrofy azy ilay firenena rehefa olona tokony ho eo ka lany ny vahoaka no mitondra fa rehefa tsy izay io dia korotana lava eto ny fiainantsika rehetra ny vaovao mikasika ny trangam-piarahamonina any Fianarantsoa dia niverina indray ny ady tany amin'ny fokotany Ambalamafana Ampopoka distrika ny Fianaratsoa efa roa taona nisy ny olana eo amin'ilay tany saingy efa ananany tompony titira ary efa vita borne amin'izao anefa dia misy mikasa hiditra ankeriny ilay tany Bag Sandriananjo MBS Fianaratsoa efa roa taona lasa izay no nisy mikasa hamaritra ny ampahany amin'ny tany eo amin'ny fokotany Ambalamafana Ampopoka Fianaratsoa efa nisy ny fitarainana sy ny fanoherana nataon'ny mponina teto ary nangina ny raharaha tao anatin'izay roa taona izay saingy miverina indray ny olana amin'izao ary misy mikasa hiditra ankeriny ilay tany izay tonga niaraka tamin'ny mpandrefitany ny zavatra tsara hotsipihana dia ity toerana ity dia tany vita boky ara-dalàna manana situation juridique ara-dalàna manana titre définitif ity toerana ity ka raha ho azavaina amintsika zany dia mizara roa zany ty tanàny ity dia misy zany ny titre Fianarantsoa Mahateody izay amin'ny ilany avaratra ary ny titre Soamefara ato amin'ny ilany atsimo zany hoe ty tanàny ity zany tsy tafiditra amin'ny Soamefara dia Fianarantsoa Mahateody nisy moa ny fahatongavan'ireo olona zay tonga eto amin'izao fotoan'izao izay hitatsika angamba reo trano mijoalajoala ao aorianako ao ireo dia tsy nangataka taminay na ny vidy izy ireo fa tonga dia nanorina trano tamin'ny taninay ary eo anatin'ny borna io ny borna mazava tsara ny titre mazava tsara ary définitif izy io iresantsika mahalala fa ny lalàna raha fa définitif ny titre dia irréversible tsisy afaka mamaha an'izay tsony na ny fitondram-panjakana raha tsy afaka mamaha ka eto zany hitondrako resaka mipiasika ny fitondram-panjakana rehefa nisy ny fanaovana ny karatany dia nanararaotra ny olona hanao borna ny toerana rehetra nefa eto dia marihiko fa nanazava koa ny fitondram-panjakana fa tsy azo kitihana ny tany efa manana titre définitif ka ny tanànanay ity tompoko dia vita borna définitif nataon'ny ray aman-dreninay ary ireo ray aman-dreninay izay efa lasa moa dia io daholo ny fasana misy efatra angamba izy eo ambony ao daholo aman-jatony zany nefa milevinao ny tompony ty tanàny ity tsy mamaolana fa miteraka savorovoro amin'ny toerana sasany ny politika ny fanjakana amin'ny resaka karatany toy ity tranga miseho eto Ambalamafana Ampopoka eto Fianaratsoa ity tany efa misy titra ara-dalàna no efa vita borne no ity kasaina ho faritana sy ampidirina ao anaty karatany vaovao ity indray manao antsova araka izany ny mponina tompony tany
Ijanona ny fianaratsoatra nisy sika ato anatiny ity toy ny vaovao manaraka ity saingy eo amin'ny pejy ny fampianarana ambony kosa indray dia mitoy ny fitakiana tsy hamarana ny taom-pianarana 2024 2024 ny mpampianatra pikaroka rehetra mikambana eo anivo ny CSS ao amin'ny université ny Fianaratsoa raha ny fanambarana nataon'izy ireo no amafisin'izy ireo nandritra izany ihany koa fa misokatra amin'ny fifampiresahana ho afamahana ny olana ny CSS saingy raha tsy misy ny fahavonona ny ankilany amin'izany dia tsy hovava ny olana ny fitakiana voarakitry ny fehi-kevitra nataon'ny filakevim-pirenena ny CSS ny 8 sy ny 9 jona 2024 lasa teo no takiany mpikaroka mpampianatra sy mpampianatra pikaroka nanatanteraka fivoriana moa izy ireo ny alarobia lasa teo niaraka tamin'ny mpampianatra antselika na ny vacataire ka tamin'izany no nanapahana izao hevitra izao. Iverneto Antananarivo kosa indray sika ato anatiny ity toy ny vaovao manaraka ity dia notsontsy ny avy ny ministry ny fanabeaza amin'ny pirenena ny voalaza ny fifanarahana misy eo amin'ny orinasa Canal 7 Events sy ny ministera ny fanabeaza amin'ny pirenena ho ny mpitantana ny orinasa nanajary ny toerana tokony fifampiresahana ny dingana voalohany natao raha misy ny olana teo amin'ny rotonta taratasy fampitsarana ny fiaraha-miasa avy hatrany anefa no nalefa ny ministry ny fanabeaza amin'ny pirenena ombaly nilaza ny lehibe ny orinasa fa misokatra amin'ny fifampiresahana vao mety hiroso amin'ny dingana ambonimbony kokoa. Ravirazafy Mahinina mbola ava tsara. Tsy nisy ny fifampiresahana manolony fampitsaharana ny fiaraha-miasa teo amin'ny orinasa mpikarakara hetsika iray dia ny Canal 7 Video sy ny ministera ny fanabeazana pirenena mahakasika ny plaza Itsempeflo. Voalaza fa fanapahan-kevitra politika izany noho ny lehibe ny orinasa sady mpanohitra no kandidata filoham-pirenena. Fifanarahana natao tamin'ny ministère ny éducation raha misy ny olana izay tsy mety tamin'ny fifanarahana iny dia tokony misy aloha ny atao hoe ny réglena l'amiable le izy ary raha tokony izy dia fahafantarana koa ny lalàna misy dia tokony misy angamba ny ohatran'ny hoe mise en demeure fampahafantarana anay zany hoe inona no zavatra tsy nety izay nataon'ny orinasa Canal 7 Events tamin'izay formation tranga teto amin'ny plaza tamin'ny 28 septembre iny le izy moa zany raha natao anatiny iny fehiny dia hoe resaka politika le izy nefa fiofanana le nitranga zahay dia misokatra amin'ny rehetra zany amin'ny fampiasana ny salle amin'ny plaza na ny resaka fampianarana ny resaka ara kulturaly fivavahana koa zany dia raisinay eto ny resaka séminaire ahoana dia tonga hatramin'izay fa tsy nisy ny fifanantonana alohany andraisana fanapahan-kevitra izay azonay raisina hoe fanapara-pahefana tsy ara-drariny le izy. Araka ny andiny fa fito anatin'ny fifanarahana fifampiresahana ny tokony atao amin'ny aloha ny rosoana amin'ny dingana eny amin'ny fitsarana misahana ny ady atao amin'ny fanjakana. Sogajino antson'izay amin'ireo mpandrarano orinasa mezaka manampy ny tanora ny zava-misy ankehitriny. Fifanarahana troape no niarahana tamin'ny ministera ny fanabeazana pirenena mahakasika ity toerana lobolobo sy rotika nandritra 20 taona ity. Namboarina ho lasa toerana ialana voly sy hanatanterana fampiofana nefa izany ankehitriny kanefa dia izao tadiavina katona sy atsahatra izao ny fifanarahana azona manao izany. Araka ny efa nambarako teo aloha teo ary dia iverenantsika aloha ny vaovao mahakasika ny fifidianana no atao ka aoka ny fahamarinana no ivoaka hoy ny nambaran'ny solotena ny FFKM anaramaso ny azotra mpifidianana hatramin'ny farany izahay ho kosa ny nambaran'ny firaisamonim-pirenena isan'ny songadiny izany tamin'ny fionana faefatra no karakarainy vao miara-pirenena mahaloha tena misahana ny fifidianana na ny seny miaraka amin'ny mpisehatra amin'ny fifidianana. Tsy tonga teny alarobia kosa ny kandida iraika ambin'ny folo fa ny kandida mitondra ny laharana faha-raika ambin'ny folo sy ny solotena ny kandida laharana fahatelo no tonga namaly ny anso akoatra ny firaisamonim-pirenena tamin'ity androany ity. Mialy Rarinombana ny aro tanjona. Isana songadin'ny filohan'ny voamera mahaloha tena misahana ny fifidianana na ny seny nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny fiaonany sy ny fiara-midinika tamin'ireo mpanao politika sy ny FFKM ary ny firaisamonim-pirenena io maraina io any sina fifidianana madio sy mangarahara ekeny rehetra eto amin'ny firenena. Ny zava-misy anefa tsy ny rehetra no tonga namaly ny antson'ny senita n'ity fiaonana fahaefatra ity ka nanaovan'ny solotenan'ny FFKM fanamariana tokony fanakaiky ny fomba fijery ho ny pastora Rabarimanana. Fifidianana no atao ka aoka ny fahamarinana no ivoaka satria fifidianana madio sy marina no tanjona hoy ity solotenan'ny FFKM ity.
ankoatra izay dia nanamarika ny firaisamon'nim-pirenena afa maro ny feo mandeha fa misy bileta sy valim-pifidianana vonona any amin'ny distrika sasany afaka sarisary fotsiny ihany ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ny 7 novambra io. Io izahay zany dia mijanona mandrakariva amin'izay fanabeazana ny olom-pirenena izay hoe aleo irosona ny fifidianana fa aty amin'ny olom-pirenena zao ny fahefana tsy vitany hoe andatsabato fotsiny fa manara-maso mihitsy koa miantoka an'iny mba tsy hiova ilay valim-pifidianana eny antsefatsefany eny mandrapahatonga ny ilay valim-pifidianana aty amin'ny seny indrindra ny nahatonga nametraka an'ireny fanontaniana reny angamba ataoko hoe tsy neny mananjary fa efa nisy koa angamba nitoko politika hafa nilaza momba an'izay dia ny ayatsy havanana hoy amin'izay fomba ahafahantsika miantoka ny safidin'ny mpifidy izay. Anisany nametraka amin'izay voalaza ny fivondrona firaisamon'nim-pirenena ka nilazan'izy ireo fa hanara-maso ny zotra-pifidianana hatramin'ny farany fiarahamonim-pirenena ary nentina ny olom-pirenena no ny safidiny sy andrainy andraikiny. Plateforme ICE manokana dia tena efa vonona ary manana 330 mpanara-maso zahay manerina na Madagasikara. Ny anay fotsiny izay nisy ny vondrona fiarahamonim-pirenena hafa manana ihany koa ireo mpanara-maso tsara raha sécurisena amin'izay zany io valim-pifidianana io miainga avy any amin'ny birao fantatsaham-bato mandra-pahatonga ny aty amin'ny seny ka dia eny antsefatsefany eny manao ahoana ny fomba entina iaraha-miasa eo amin'ny fiarahamonim-pirenena ny solotena ny kandida ireo ihany koa. Tsy nandefa solotena ireo kandida 120 hafa izay mitakiny ametrahana fifidianana madio sy mangarahara ho azy ireo dia mila diovina tanteraka aloha ny tokontany mialohan'ny rosona amin'ny fifidianana no amafisiny fa fifidianana madio sy mangarahara araka ny rehetra ary amoaka ny tena safidin'ny malagasy no tanjona. Eny tsy fatako moa zany ny genina miaina na tsy miaina ny tokony toetra raha ary rehetsika ataony kandida 110 izay mitaky ny zavatra maro samihafa anisan'ny zany ny tsy fangararahana misy amin'ny fikarakarana fifidianana io ary ilay ahiahina foana fa efa mipetraka ary mbola verina foana hoe sanatriavina ve dia io ilay mipetraka miseho ny fitan'ny lany seny mankany amina olona tokana satria na zavatra misy amin'izao fotoana zao dia ny kandida anankiray ihany miziriziry hoe andao andeha tsy le tsy anao fifidianana ny problème anay hoe tsy maintsy hirositsika amina fifidianana na rovinina fa oka kosa reto tompoko mba ho diovitsika reto zotra-pifidianana izay mataoko hoe mampifanolana ary ahinay hiteraka korotana aorian'ilay fifidianana. Fa maninona izy tsy manokatra devitra fa maninona izy tsy mametraka fantaniana na amin'taontsika hoe amin'izareo bureau permanent fotsiny ahoana marina ty zavatra takiny reto 11 candidats reto mpifaninana ny olona reo ary tsy misaka koa reo resaka majorité sisisa fa nataontsika hoe olona anankiray fotsiny ary ao anatin'le listre n'le candidat mametraka fantaniana maro samihafa dia tokony mba mametraka fantaniana ny seny ary tokony miverindalana izy fa eo ilay mipetraka le ahihahina foana hoe ity seny ity tsy azo itokisana mihitsy ary izao zavatra misy zao ohatra lasa hita le tendance fa lasa manao complot na manao collision izy miaraka amin'ny ACC ary indrindra miaraka amin'ny gouvernement zay tsy manara-dalàna amin'izao fotoana zao io. No ireo tsy fahatomombanana marobe amin'ny zotra-pifidianana ireo dia mitaky ny andravana ny seny sy ny fitsarana momba ny lalam-panorenana rafitra mikarakara ny seha-pifidianana moa ny vondron'ireo kandida mba ho tena fifidianana mangarahara no apetraka. Tamin'ity androany ity ihany koa dia nanatitra taratasy mirakitra ny tatitra mahakasika ny fampiaran'ny Madagasikara sy ny fanjakana malagasy ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny asa izay nosoniavina sy ny eken'ny Madagasikara teny amin'ny fobetoeran'ny firenena mikambana teny Andraharo ny fiombonan'ny syndicat-ny mpiasa eto Madagasikara. Ny ekena kanefa dia nohitsakitsahan'ny fitondrana izay fifanarahana iraisam-pirenena momba ny asa izay. Mialy irary nombana sy niaro tanjona hatrany. Ao anatin'ny efa taona farany dia tsy nanao tatitra teo anivon'ny BIT anany ho hita mihitsy Madagasikara momba ny fampiarana ireo fifanarahana iraisam-pirenena mikasika ny asa. Nitsakitsahan'ny fitondrana ireo fifanarahana iraisam-pirenena ireo ka maharary tanteraka ny tontolon'ny asa eto Madagasikara. Noho ireo antony ireo dia nanapa-kevitra ny hanatitra taratasy mirakitra tatitra mahakasika ny fampiaran'ny fanjakana malagasy ny fifanarahana iraisam-pirenena izay nosoniavina sy ny eken'ny Madagasikara teny amin'ny fobetoeran'ny firenena mikambana teny Andraharo ny fiombonam-ben'ny syndicat ny mpiasa eto Madagasikara ny maraina teo. Ao anatin'le tatitra dia mazava be fa tsy nisy ny tanterahan'ny fanjakana ireo fifanarahana ny ekeny ireo dia ho apetraka izay ary zay manazava le hoe tsy sananao tatitra ny fanjakana. Mbaranay fa malahelo izahay mpiasa
satria ilay tompona nraikitry ny be iteteo aloha mitantana ny firenena amin'izao fotoana izao a no manitsakitsaka mihitsy a andreo fifanarahany iraisam-pirenenareo a dia ny prime ministre Andriamatoa Tsay Christian mijoro izay piasa iaro ny tombotsoa ny piasa malagasy rehetra manoloana izany. Maromaro ny fifanarahany iraisam-pirenena izay tsy nohajain'ny fanjakana. Ohatra amin'izany a ny fifanarahany iraisam-pirenena larina fa 720 mahakasika ny fahafahana sy ny fiarovana ara-tsindikaly. PDB ny mpitarika syndika no gadraina. Misy zao namana izay hitanareo eto a dia notoriana falazaina fa nanao attroupement non armé nefany a vita ara-dalàna ny taratasy fa hanao grève le olona dia nenjehana fotsiny. Eo ihany koa ny fifanarahany iraisam-pirenena larina fa 9 mahakasika ny négociation collective. Tsy noenoina ny piasa fa tonga dia anaovana didiko felehibe sy didijadona fotsiny a tsy misy ny fifanakalozana. Eo ihany koa ny fifanarahany iraisam-pirenena larina fa 250 na ny convention 151 mahakasika ny relation de travail dans la fonction publique. Zany hoe atreto dia inina tsy alefany amin'ny assemblée nationale ilay tolo-dalàna ny volavolaina nandritry ny efa-taona mahakasika ny agent public. Io le antsoina hoe SGAP na ny statut général des agents publics. Potsika ny tontolon'ny aseto Madagasikara raha tsy misy ny fandraisana fepetra sy ny fanarenana izany faran'izay aingana tsy hijanona hatreo ny sindika ahafahana atitra taratasy any anivon'ny antenimera-pirenena sy ny antenimera-ndolona ihany koa. Dingana manaraka ao rahanay moa dia ny hoe hoeny amin'ny assemblée nationale sy ny Sénat ihany koa zay hametraka ty taratasy ty sy ny fanampiny iangavy an'ireo rafim-panjakana mpanara-maso ny mpanatanteraka ireo hoe mba jereo ny fampiarana antony fifanarahana iraisam-pirenena tony, mba jereo fa misy fampiasana ny volam-bahoaka ary zay amin'ny mampandohetra anay dia hangataka amin'ireo député sy ny loholona reo hoe mba homeo taty zay amin'ny fampiasana ny volam-bahoaka fa izay mpandohetra tompoko dia gaga ihany hoe vola tsy hita soratra tany amin'ny LFI tsy nisy ny LFR nefany misy vola mivoaka tampotampoka eo amarininy zay io le feo hoe 2 milliards d'ariary zay ary mbola maheno vola hafa ankoatran'izay. Marihana fa raha ampitsy 7 oktobra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa mendrika ka amin'ny alalan'ny diabe izay haingo eo tany Menabe Tsaramasay manomboka amin'ny 7 maraina no anamariana ireo mpiasa malagasy tsy ankanavaka izany. Antony izay safidy izay ny hitaky ny Madagasikara sy ny mpiasa malagasy asa mendrika ho azy. Eo amin'ny pejy fahasalamana kosa indray ary olona roa no fantatra raha ny loharanom-baovao iray fa maty ny pesta tao Isany Renana Fokotany Matoka komina Talata Vohimena distrikany Manandrina. Lehilahy iray narary ka maty ny volana septambra teo no namindra tamin'ny lehilahy iray hafa ka namoy ainy tao ny alarobia lasa teo tany amin'ny hôpitaly CSP2 Ambohipo. Voamary ny mpitsabo tamin'izany fa pesta no nahafaty azy ireo. Nisy olona 420 hafa nifandray sy nifampikasoka tamin'ireo namoy ainy tao Ambohipo ary olona 550 hafa kosa tao Isany Renana no efa nahazo fikarakarana manokana. Ankoatr'izay dia trano 520 no efa namendrahana fanafody. Ny vavaon'ny tranga ampiarahamonina dia miverina mahazo vahana be indray amin'izao ny fakana zaza manana toe-tena varira. Zazalahy 10 taona no nisy nakankeriny tao an-trano ny sabotsy alina teo tokony tamin'ny 10 ora tao amin'ny Fokotany Mahatsara distrikany Bekily faritra Androy. Dahalo 3 lahy no nakankeriny azy raha ny fitantarany reniny izay niarana tory taminy. Izy mianak'irery ihany koa moa no tao amin'ilay trano. Tao anatin'ny herinandro indrony sesy izay no nisy trangana fakanankeriny zaza varira. Tsy mbola nahazahoana vaovao raha teo ilay zaza varira nisy nakankeriny tany amin'ny faritra Menabe. Manoloana izany dia manao antsoavo ny fikambanana albinos Madagasikara mba andraisana fepetra entitra manoloana izao trangana fakanankeriny izao. Lafim-baovao afantanteraka kosa indray ary dia efa mihamaro ny gasty alika eto Madagasikara. Anisan'ny antony itiavan'ny olona azy ireny ny lafiny tsy fandriampahalemana izay mirongatra izay tsy izy amin'izao. Alika iray goavambe no sady nofosana ny antsoina hoe Has Borboul ampahafantariny Asin'Andriamalala sy Manoran'Andriamalala aminao ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Anisan'ny alika nofosana manambatana goavana ny alika Borboul. Alika sokajiana ho mpiambina izy ity noho izy manana toe-batana goavana. Ny toetran'ny Borboul dia alika tena câlin be, tsy arakaraka ny habeany. Zany hoe câlin izy ho an'ny fianakaviana sy ho an'ny namany, fa masika be izy ho an'ny olona tsy fantany indrindra raha any amin'ny tranonao zany ianao
dia tena chien de garde tanteraka izy ary tena mampiseho izy hoe masika be ary zay no anisan'ny mahatonga ny olona zany a mankafy amin'ny powerbool satria io powerbool io no rehefa miaraka aminazy ianao dia mi se sentir en sécurité hoe misy alika bokona be a masika be ho an'ny olona étranger fa ho anao an-trano kosa izy dia tena nonorsa be noho le insécurité grandissante eto Madagasikara dia se sentir hoe en sécurité kokoa izy ny olona miaraka amin'le powerbool. Tsy natao an'ny rehetra nefa ity karazana alika ity satria tafiakatra hatrany amin'ny 4 tapitrisa ariary isa-taona ny vola lalany aminy. Manodidina ny 4 ariary isam-bolana araka izany ny fikarakarana azy sy ny sakafony. Ny powerbool dia manana gabarit musclé be, musculature ngeza be. Ny fikarakarana anazy aloha matetika dia omena croquette zareo. Raha ny zavatra ilaina d'une manière générale ny besoin ny alika raha en termes financiers isam-bolana varié entre 300 à 450 à 500 000 ariary miankina amin'ilay croquette omenao anazy. Zay zany ny vola alohanao mba ahasalama ny powerbool anao. Mahatra hatrany amin'ny 12 taona ny fahavelomany ity alika ity. Manodidina ny 2 eo kosa ny isany manerana a Madagasikara ka isy ny etsika karakarainy ny fikambanana mpakafy ity alika ity ny 14 sy 18 oktobra ho avy zao etsy amin'ny MPE Nansana. Amaranantsika ny fampalalam-baovao tahaky ny mahazatra eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia miakatra hatrany ny tarehimarika manoloana ny fahavoazana vokatry ny ady eo amin'ny Russie sy Ukraine amin'izao fotoana izao. Tafiakatra hatramin'ny 4 alina ny Ukrainiana tsy tapopoka hatramin'ny nanomboan'ny ady ny taona 2024 raha ny tatra nataon'ny gouvernemanta Ukrainiana omaly. Ny antsasa manila amin'ireo moa dia miaramila avokoa. Mbola tombana ny any nefa n'izay tarehimarika izay manoloana ny fahavoazana misy. Ando miaratina tahiry ny aina. Ukrainiana mahery ny 4 alina no tsy tapopoka hatramin'ny nanomboan'ny fananim-bohitra Rosiana tamin'ny febroary 2022 raha ny tatitra nataon'ny gouvernemanta Ukrainiana omaly. 2 alina amin'ireo sivily ary ny 5 alina miaramila avokoa hoy ny ministry ny ati-tany lefitra Leonid Timchenko tao amin'ny fahitalavim-pirenena. Tsy misy vaovao momba ireo olona ireo ny fandray tamin'ny ady tafiditra tany amin'ny faritra no fezin'ny tafika Rosiana ho ny fanazavana. Mbola mijana mitombotombana ihany koa nefa ireo tarehimarika mahazo any Ukraina ireo ka ahina mbola hiakatra sy tombetsaka aorian'ny fanadihadiana samihafa. Hatramin'izao ihany koa tsy namoaka ny tarehimarika momba ny fahavoazana nahazo azy vokatry ny fanafian'ny Rosia azy Ukrainiana. Nampahafantary ny manam-pahefana isan'andro ireo tatitra momba ny fahafatesan'ny sivily tamin'ny fanafiana saingy tsy voambara mihitsy kosa ny momba ireo miaramila lavo anady. Raha ny tombana nataon'ny New York Times voatsela akory zay dia tafakatratrary amin'ny 7 alina ireo miaramila Ukrainiana maty ary manodidina ny 1 hetsy hatramin'ny 2 hetsy ireo naratra hatramin'ny taona 2022 izay nanomboan'ny ady. Mbola be lavitra no nahazo any Ukraina no mahazo any Rosia raha ny fanadihadiana hatrany satria tombanana ho any amin'ny 2 alina sy 1 hetsy ireo miaramila maty ary manodidina ny 7 alina sy 1 hetsy hatramin'ny 4 alina sy 1 hetsy ireo naratra. Iny vaovaony maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa ary no manakatona ny fampalalam-baovaontsika tamin'ity alina ity ankasitrahako hatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ho arahantsika rehefa avy eo taky ny mahazatra ny fandarana ahoana marina sy ny fandarana Global News. Aorian'izay kosa no narahantsika ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe venao ny to. Ny tena kosa ary dia ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray tompoko.